zao misy miteny hoe fa misy parti zany ao ve mety tsy nosoratany tsy nampanoratany fanamasina ve? Fa va tsara tsy rehefa anaty baiboly dia mety daholo. Misy mihaino ve? Trantsisy? Misy. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mangatana fanamasina, anampy ianao mba ahazo ny zavatra tian'Andriamanitra ho voarainao avy amin'ny teny. Fa ao anatin'ny baiboly ao misy hafanampon'olombelona. Misy taony Paoly manambara hoe ty zavatra ty ozy izy fievotro. To dia saotra n'Andriamanitra ny soratan'le izy. Dia ianao zany tsy hoe izao notenenin'ny Paoly dia to dia hohaninao daholo. Ozy izy Paoly tsy maintsy manambady, dia iny dia alainao koa izay teny izay. Nefa ianao renao misy fa tsy mety le tsy manambady. Avy aloha Paoly tsy manambady ihany. Fa ianao atreo le programa tian'Andriamanitra ho ataonao. Mihaino tsara tsika. Tsy mampaninona raha renao misy za pastera tena tsy mierika amin'izany dia tandremo ary mierika. Fa matoa mierika dana. Mazava ane zany. Manjary lasa manota. Nefa le izy fanekena. Resaka tokantrano zany resako zany. Ny hamantarana ry havana fa 4% ny journée anao zany zao mba nampitenen'ny fanamasina anao. Sy nampitenen'ny fanamasina. Za zany mba mahazo satria mba misy adiny ray eto zany mba hanefaky ny adiny ray ako aloha. Fa maninona pasteur tsy maintsy miresaka Jesosy foana ary. Fa maninona tsy maintsy Jesosy ny resahana. Satria izy ny fiainanao. Ary ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia hanova zavatra. Rehefa tena apetrako tokoa fa izy no resahanao sy ao anatin'ny fisaintsainanao. Fahatelo iny aloha le voalohany le tanaty maizina teo fanamasina manambara an Jesosy. Inona le faharoa diva irehatra ny jiro? Fanamasina manambara ny toetra ny Jesosy. Fahatelo ny fanamasina dia manambara an Jesosy sy ny toetrany mba ho azonao tafina. Petera voalohany toko faharoa dia faha 1:20 aminaran'i Jesosy. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Ny anton'le fianarana napetraka Jesosy dia fianarana mba hahafahanao manaraka ny diany. Raha nandevitra izy dia tokony handevitra koa sasa ianao. Tsy niady ho an'ny tenany izy. Zasa ianao koa nianatra tsy miady ho antsika. Ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainana mampite hiady. Ohatra mampite teny ela loatra izy zany. Lora ngamba hitako ny zoako amin'izay ahy. Fa tiako ianao hiaritra kely. Fa raha avy foa raisinao le ady dia tsy afaka miady ho anao ny tompo. Satria efa niraisinao le izy. Matoki fa tsy ela zany no fiasan'Andriamanitra. Tsy mahela ny teny fikasana zany Jesosy. Ianao misy fotoana mety porotra sy tery hoe ohatra maharitra loatra izy zany pasteur. Za te teny aminao amin'ny fotoanany io. Courage ianao fa amin'ny fotoanany io. Rehefa tsy androany io dia amin'ny fotoana mahamety io. Tsy maintsy mitotona eo amin'ilay fotoana nomanin'Andriamanitra ho an'io zavatra io. Io zavatra io fa kalma ianao. Nenao tsara fa nen'Andriamanitra le tsara indrindra. Amen. Dia zao mandra-piandry an'le tsara indrindra na feno no asehony dia miova toetra aloha ianao. Zay amin'izay le izy. Satria olona manana toetra voavoatra sy toetra voova no ananan'Andriamanitra fitokisana azo ametrahana n'le fahasoavana goavana be, tsy ampivadika an'le olona ary tsy ampalasa adalan'izay olona izay. Misy zao manatrika tena manome toko mihitsy za pastera izay mitranga fa tsisy mivadika zany. Ny tompo mahita io eo amin'ny 100 millions d'ariary hatreo tsy mahazo omena mihoatra an'izany io. Ny tompo mahita an'izay.
tsy hoe manonona montant ana vola fa manaitra anao fotsiny aho hoe omeo an Jesosy ny fonao. Aza vela zavatra ka hampivadika anao amin'izay fatoky nefa njoroanao fa ho ataonao ary tsy elahinao miaraka amin'Andriamanitra. Matoa fanamasina amin'ny revele momba an Jesosy sy ny toetrany dia satria namela fianarana ny Tompo mba hanarahanao ny diany. Matio 5:7 amin'aran'i Jesosy. Koa amin'izany aoko tanteraka nareo izy Jesosy toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Anontaniana akaikinao, possible ve ny fahatanterahana hoe? Avereno, possible ve ianao io tanteraka hoe? Inona ny valiny? Ie, matoa Jesosy miteny hoe aoko nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany ray. Azo atao zany le izy, azo iainana zany le izy, azo arahana zany le fanehoam-pahatanterahana naseho an Jesosy amma olona nofo amandra tsy nanota azy. Fa feno ny fanamasina izy dia nety le izy. Zay mahatonga Jesosy maika be tamin'ny résurrection, tonga dia ny fanamasina nomeny satria ny secret nahatonga azy na dia nofo amandra azy tsy nivadika tamin'Andriamanitra dia fanamasina. Androany hariva aza misaina hoe ahoana ny ivadian'ny situation, fa matahoran'Andriamanitra mba tsy hainao ny hivadika amin'Andriamanitra. Ny atonga anao tsy hivadika amin'Andriamanitra fanamasina. Rehefa omenao laka sy lalana ny fanamasina amenao anao, dia ny fanamasina anampy anao, irevele anao ny amin' Jesosy mba tonga anao tsy hovariana ny aminao na ny amina olona anankiray. Manomboka eo tsy hanaraka olona ianao fa hanaraka an Jesosy, ary tsy hanompo ny tenanao ianao fa hanompo an Jesosy. Satria ho fantatrao amin'izay hoe ianao tsy mendrika ho topoina fa tokana rery mendrika ho topoina Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zany rehetra zany voatsaba ao anatin'le voarainao ny révélation avy amin'ny fanamasina manambara momba an Jesosy. Misy taontsika tamin'ny mbola tsy mivavaka dia saina misy hoe ho lasa numéro 1 amin'ity karazana zavatra be dia be ty. Numéro 1 amin'ny tsy dia amin'ny aty, dia amin'ny aty, tsy manaiky mihitsy. Jerevana avy eo tena tsy numéro 1, tsy numéro 2, tsy folo voalohany akory. Tsy ponina any amin'ny faraparany natsanga ny Tompo tamin'ny famindram-pony. Satria tsy hainao te voalohany. Fa hainao mahalala fa Jesosy ny lohany amin'ny zavatra rehetra. Ny fanananao an Jesosy lasa sarobidy aminao rehefa fantatrao ny asarobidin' Jesosy irevele ny fanamasina anao azy. Ny fanamasina dia manambara momba an Jesosy, ny fanamasina dia manambara momba ny toetra an Jesosy, ary ny fanamasina dia manambara ny toetra an Jesosy mba ho azonao tafina. Jaona 5:12. Zao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Apetraka Jesosy ny modely. Jereo izy izy fa tanteraka ny ray nareo koa. Jereo izy izy fa nitiavako nareo. Nareo saminareo koa afaka mifankatia ohatry ny tiavako anareo. Kolosiana 3:7 amin'aran'i Jesosy. Mifandeferaka amin'ny famelaheloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo, no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Naseho anan Jesosy ny toe-panananana fa izy dia afaka mamela heloka amin'ny fotoana rehetra. Dia nosokafany izy ho anao ianao koa. Avereno, za koa hoe afaka mamela heloka hoe amin'ny fotoana rehetra hoe amin'ny olona rehetra hoe. Ao zao misy misaina sarotro zany pasteur. Aza matahotra fa tsy sarotro zany. Ary zay no vahana amin'ny tetakarivo ity zay vao le situation. Fa raha hiva le zavatra entinao mavesatra be nefa ianao tsy namela heloka dia tsy fandresena zany. Ny fandresena madio am-po ianao dia mifankahita amin'Andriamanitra. Amen. Faefatra, ny fanamasina dia manampy ianao hiaina an'ireo toetra an Jesosy ireo izay nasehony. Avereno, ny fanamasina manambara an Jesosy. Avereno, ny fanamasina manambara ny toetra an Jesosy. Avereno, fanamasina manambara ny toetra an Jesosy mba ho azo tafina. Farany avereno, fanamasina manampy
iaina n'ilay toetra. Romana 5:5 dia zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay omena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Rehefa miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao ny fanamasina fa nandray an'i Jesosy ianao, dia anisan'ny zavatra entin'ny fanamasina ao anatinao dia ny fahafenon'ny toetra n'Andriamanitra rehetra tonga dia ao. Ianao midiridiry anao io zany misy zavatra tsara be dia be natao ny fonao. Fa na le izy tsy fantatrao, mampafantatra zao amin'ity takarivo ity, na le izy tsy heninao mba atao veninao zay fa efa ao zany le izy zao, na le izy tsy tsapanao mba atao tsapa zany fa efa ao zany le izy zao, na le izy tsy mifankahita aminy ianao na tsy hainao mamoaka azy fa efa ao le izy. Ny deparanao miaraka amin'i Jesosy zany mahafinaritra be satria vao avy nandray an'i Jesosy ianao tonga dia feno ny toetrany ao am-ponao. Aso tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Ny fanamasina dia mamango ny fonao ny amin'ireo toetra efa ao anatinao ireo. Averiko ny fanamasina dia manampy ianao hiaina sy hamoaka an'ireo toetra efa ao anatinao ireo. Ohatra zao le izy, ny zavatra rehetra afaka hitranga, ny zavatra rehetra afaka hiova, ny zavatra rehetra afaka hitsimbadika, ny zavatra rehetra azo ovaina, ny zavatra rehetra azo foanana, azo fenona, azo soloana, azo atsangana, azo amboarina. Zay mandalo ao amin'ny sainao amin'ny takarivo ity miverina eto, tsy hoe miverina fa te hilaza aminao fa tsy misy ny impossible rehefa eo Andriamanitra. Zay ny zavatra rehetra. Ny atateraka an'izay zavatra rehetra zay dia manome fanomezan'Andriamanitra atao hoe zava-panahy. Zao anefa io zava-panahy omeny io tsy mety io ary tsy tokony ampiasainao raha tsy efa manana ianao toe-panahy. Satria mety ho very ianao raha fatra-pampiasa zava-panahy nefa tsy miombona toe-panahy amin'Andriamanitra. Eo no ahitana zany fa tsy any amin'ilay valim-bavaka ilay problème fa sao dia miala amin'ny mpamaly vavaka ianao rehefa tapitra amin'ny valy amin'ny fomba mahagaga sy voninahitra sy fahavolombelona be le vavaka. Ny focustsika zany misy olana fifantohantsika any amin'ilay valim-bavaka fa fifantohan'Andriamanitra après valim-bavaka. Tena kaikinao nenao any amin'ilay valim-bavaka hoe fa nen Jesosy le aorinany hoe dia aza omena tsiny zany Tompo raha sendra ohatra ka tsy mamaly izy satria mahita lavitra be izay an'ilay aorinan'ilay valim-bavaka izay anomezanao dokadoka sy toko mihitsy raha zany omenao an'io mba marina mafy amin'ny 4 amin'ny fotoana eto amin'ny zomaina amin'ny 3 dia efa eto. Toy ny Tompo hoe amin'ny heriny vao mahazo fiara ianao efa amin'ny 10 pointy. Efa hitako le izy. Pastera, aty 10 pointy zay manaraka direct tsy mahazo makany 10 pointy ianao, mahazo makany ianao. Tsy mahazo mijery direct ianao, mahazo mijery direct ianao. Fa le fifandraisanao amin'ny Jesosy aza vela ho latsa-danja satria nahazo valim-bavaka ianao. Jereo tsara. Fa le boka fola ny antsoantso mafy izy ny famindram-pon'i Jesosy, ny antso mafy. Izy zany tsy teny hoe orzoky sao dia mba azo mbasitraniny zay azafady fa tena tsy afaka miteny mafy raha misy maheno eto dia misy mandroka tsy ohatry zany fa tena tonga Jesosy zanaky Davida mandravo aminay. Teo izy Jesosy miseho any ampisorony tonga dia sitrana izy folo lahy anankiray no miverina ary mivereny avy any Jesosy kakatao ny olona sotry. Mitovy ny hikany tamin'izy nangataka sy ny hikany tamin'izy nisotra. Maro amin'ny olona ny mahay miantsoantso be rehefa tery izy rehefa mitranga amin'izay le vokatra na le vavolombelona lahatra indray tsy hijoroana aloha atambatra amin'ny heriny aloha manana aloha ay pasterako manana ofa rapitsany amin'ny sainte-saine le rapitso amin'ny 2028 mbola tsy hijoroana ihany le izy. Aleo tena mitoetra mahatokintsika fa Andriamanitra ny reto tena eto izy zao ane mety tsy hinonao zany fa eto izy amin'izao ora sy fotoana zao ary mijery anao izy. Ny ao am-pony Jesosy sao ho voarainao le teny dia andray fepetra ianao fanaraka amin'le teny
Fa mifanamasina eo amin'ny fiainanao tsy mirévélé secret atafitanao, fa mirévélé ny momba an' Jesosy, mirévélé momba ny toetran' Jesosy, mirévélé momba ny toetran' Jesosy izay azonao tahafina. Ary mifanamasina miaraka aminao vonona ny hanampy anao hiaina an'ireo toetra sy toe-panahy tsara sy mety ireo, mba ahafahan'Andriamanitra mamotsitra ny fampiasana ny zava-panahy hitrangany ny zavatra rehetra. Aza-badenina any amin'ny zavatra rehetra zany. Afiry le vavaka, ametra-tany nangahoana izy izy ametraka. Le tsodrano moa ahoana, aza maika any, fa ovao le ao anaty, aneo an'le andrasany, avereny hoe toetra sy toe-panahy hoe. Ty le lesona mba hahafahanao tafavoaka amin'izay ty amin'ny fanamboarany lavabe ty. Ny anton'le fanamboarana ane toetra tsy mety voahitsy. Ohatra, maivava foana. Dia mody avy aty ndika le maivava ne pastera, may le vava mirehetra zany. Nefa vava tsy ambina ny ambadika le izy, vava tsy voatandrina, ary vava tsy voahevitra, ary vava mandratra, vava manimba ny hoavy. Ohatra zany, afaka io zany an'ity takarivo ty. Misy te aheno ve le zavatra tian'Andriamanitra hanampiananao, mba tsangana tanana mba hoe ahoana mihitsy zany tena ahafahana, efa henoko izay pastera fa hoe miovy fanamasina toetran' Jesosy fa ahoana amin'izay zany, aiza le mba ahafahako mitsofoka ao anatin'le izy zany. Ty le izy. Sokafon'ny bokin'ny Romanina toko 7:7 ho an'izay manana baiboly eny an-tanany. Romanina toko 7 ny 7:7 sy ny 7:7. Teno kekinao, azo atao le izy. Avereno, azo atao le fiovana hoe. Avereno, possible le fiovana toetra hoe. Vakiko aminaran'i Jesosy. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara amin'ny toetra ato amiko dia atao amin'ny nofoko. Fa atao anatoko ihany amin'ny fikasana, saingy ny ahatateraka ny tsara no tsy ato. 7:7. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Jereo ny fitenin'ny Paoly tao anatin'ny ady tamin'ny tenany. Hozy izy, miady le tsara izay sitrany sy ny ratsy izay tsy sitrany. Le ratsy izay sitrany io dia filany nofony, ary le tsara izay sitrany io dia sitrapo tsara avy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Efa tao le fikasana, fa mbola tsy tao le fahatanterahana. Eo no miditra tsehatra amin'ny fanamasina. Le tsara sitrakao no hanampy ny fanamasina anao. Alefako milamina amin'izay fa io votoatin'le afatra amin'ity takarivo ity. Ny toetra tsara sitrakao no hanampy ny fanamasina anao. Fa ny toetra tsara renao ohatry ny faneriterenanao dia tsy hanampy anao ny fanamasina. Hozy izy Paoly, ny tsara izay sitraka hozy izy tsy tanteraka. Fa hitan'Andriamanitra fa ny tao am-pony Paoly, na dia mbola nanondrana azy izy ny tao am-pony te hanao zavatra tsara. Ampiasao ny sitrapo ao anatin'ny fonao. Aniry zavatra tsara, aniry toe-panahy tsara. Mety tsy vitanao mamela heloka, fa ataovy misy hetaheta sy fanariana be ao anatinao hoe tompo, tsy vitako izany teneninao izany, fa raha ampianao vonina ny androso fa tena ampiako zahay. Tsangano ny tanan'izay maheno hoe eto santsika tsy afaka manao sinema, ary tsy afaka nanao foantsika hatramin'izay, ary tsy afaka nanao an'izany koa tsika manomboka eto. Fa le tena ao anatinao no hanampy ny fanamasina anao. Dia mahatonga antsika hoe iova, tsy hoe motiver ny miracle. Izay miova hono tonga dia mitobaka be ny anaty arato ny alohan'ny faran'ny volany. Dia zany hoe tsy tarihan'ny fanahy zany, fa tarihan'ny arato.
Ary tsy le araty koa mitarika fa trondro. Manopy trondro zany, ratsy be izy. Tarihany te ahita trondro be dia be, dia mody miova satria te ahita trondro be. Avereno hoe tsara izay sitrako. Avereno tsara izay sitrako. Ny tsara sitraka ao no hanampimy fanamasina anao. Tsy mampaninona na mbola tsy tanteraka ary izy fa rehefa ao le fikasana dia efa afaka hanomboka anao zavatra ngeza be Andriamanitra. Raha sendra tsy ao le fikasana, ndana mitokana mba ho ao le etaeta sy le sitrapo ary le fikasana. Tonga dia samy mandray tsika. Tsisy mitovy nikatsika ireo mata. Dia zao, raha renao mihitsy hoe zaho rangatsy te hiova zany, dia hoeto eny atrehan'i Jesosy le anao tsy te hiova zany, fa misy zavatra tsy mandeha amin'izay. Marary ianao zany. Raha ohatra efa ianao indray hoe te hiova ianao fa mbola tsy tena tanteraka ny amin'ilay fiovana, mandrosoa foana miaraka amin'ilay etaeta hoe tompo, ty le dingana mbola tsy mety tratrako. Efa eto fa tsy hoe manome noty ny tenako fa raha ny tiako zany teneninao amin'ny lalam-panomponao zany, tena efa mba miaina an'izany fa ohatra mbola tsy afaka, fa raha mbola ao le hoe sitrako, dia miasa amin'ny fanamasina manampy anao. Taovy amainina moa. Tsy nino résurrection mpianany, fa nisy fanantenana tao am-pon'izy ireo, dia niseho tamin'ny mpianany Jesosy. Tsy nino Tomasy, fa ny tenin'ny Tomasy toy izy hoe raha tsapaiko ny tanany dia atsofoko amin'ny lany voany tanako, tena zay vao mino. Zany hoe tsy vitan'le mino avy amin'le teny, fa raha ampiana hono izy dia vonona hono izy ny ino. Une semaine après, tonga spécial ho an'ny Tomasy Jesosy, satria hitan'i Jesosy fa na tsy nino ary Tomasy te ino. Fa manino Jesosy tsy mipotra tamin'ny Herôda sy Pilato sy Kaifa. Tsangana tamaty izy amin'ny 5, tsy mila vato miala zany, to dia mitraversa vato to dia mipotra ambaravarankelin'ny Herôda. Aninona tonga dia ohatr'izay, aninona to dia mitsangana ambony fandriana ireo, fonafona inona. Na metra-panontaniana hoe fa maninona tokoa Jesosy ary ianao tsy niseho tamin'ny Herôda, lamina neny Jodia, raha niseho tamin'ny Kaifa, lamina neny tempoly sy ny sinagoga rehetra, président zareo io e. Niseho tamin'ny Pilato, tena tonga dia mino fa na i Sezara ary aka soavaly sy kalesy ho avy spécial mba hijery zany, tonga dia mino. Misy te ino ve mivalina? Reny le nanangana reny mijanona dia le tsy nanangana miaino. Reo telareo tsy nino sady tsy te ino. Toy izy Jesosy hoe tsy miseho fa ny mpianany tsy mino, tsy tafino. Ahoana ary zany, tsangana sa tsy nitsangana, inona marina fa ny anaty ny fony, ahoana re mba inoko an'izany, raha mba marina zany. Tonga dia manao intervention fanamasina manampy anao, satria tsy eo amin'le tsy vitanao fa ao amin'le etaetanao te mba hamitan'le izy miaraka aminy. Amin'ity takarivo te amin'ny anaran'i Jesosy, izy dingana anomezanao voninahitra n'Andriamanitra mantoetra, ataovy présent tsara fotsiny le hoe tompo tena sitrako zany, fa matoy message io nomeny Jesosy izy fiazakazahana be mantoetra tsy ho tana ao aorianan'ity fotoanandroany arivo ity hitahian'Andriamanitra anao amin'le toetra tsara sy le toe-pana tsara, le tsy vitanao hatramin'izay fa le mba hirinao ho vita amin'izay manomboka androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mialatsia fa tsy miracle be le izy. Alléluia. Tsy miracle be le omenanao androany arivo, fa changement. On batte ces changements zay amin'izay. Misy toan'izay zay mahazo ain'Andriamanitra. Rehefa mahazo ain'Andriamanitra dia nahiteny arena hoe tompo, aza miasa amin'ity volana ity. Vatika zany le vavaka. Misy miaino ve eo? Misy miaino ve eo? Hatramin'izay raha tsy toetra, miasa Andriamanitra, miasa Andriamanitra. Toy Andriamanitra. Dia le miasa ahiliny zany. Fa raha vao tsara toetra eo ianao,
jery Andriamanitra. Ary toa tsy mangataka hiasa izy. Za hiasa. Hiasa. Ianao ve tsy reraka iteny hoe miasa tompo? Tsy reraka. Avy izy tsy miasa akory. Omeny Jesosy ianao ilay izy androany. Ataovy sitraka ao ilay toetra. Ahafahan'ny masina manampy ianao. Ahafahanao miaina an'ilay toetra. Fa rehefa iainanao ilay toetra, mahazo aina Andriamanitra. Ary rehefa mahazo aina Andriamanitra, mahafantatra sy manao izay tokony atao izy. Na tsy teneninao aza, na tsy angatahanao aza. Ary izay ilay tian'Andriamanitra iarahana aminao, tsy ilay hoe tia ataovy dia ataony. Fa ilay ianao tsara toetra mampahazo aina azy, dia tonga dia ataony izay hitany sy fantany amin'ny madada azy, hoe ity izao mety aminy, ity izao mahasoa azy, ity izao tsy nangatahany fotony mety be raha lahady ity omena azy, lahady misivy. Tsy misivy sy dimy fa misivy mihitsy. Tena rianjely misivy pile ny livraison io. Dia tonga dia mamaly ilay anjely. Banao livraison. Tonga dia mamaly izy. Tena kaikinao rehefa mety ny toetra hoe. Aika izany na tonga ny reto olona be dia be tsy nisehoany Jesosy reto zavatra tsotra be ilay izy nefa tandremana. Fa sady tsy nino izy, tsy te ino izy. Zao ny tenenin Jesosy eo amin'ny marika toko 4:4. Minaran'i Jesosy, izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino no elohana. Aza isan'ny olona tsy mety mino, ataovy misy etaeta ao anatinao. Mangatahan'i Jesosy mba hiova mihitsy ny zavatra tianao. Ataovy miova ny any anatinao any. Taloha faly ianao rehefa manana teny avaly an'ilay olona ny ale dia anao ny retour. Dia tena faly ianao hoe mahavita surmonter ny tenin'ilay olona ao anatina fifandirana amanteny. Ovao ny fanirianao. Ataovy tonga ao anatinao mihitsy hoe tompo, te angina, tsy te hamaly teny ary tsy te hamaly faty. Raha vao izay ny ao am-ponao, anampy Andriamanitra. Ary ao ambadiky ny fanampian'Andriamanitra, hiova ianao. Ilay olona mora taitra ny teny lasa olona tsy mora taitra amin'ny teny ary tsy mora tafitohiny intsony amanteny. Lasa olona narangitina azy tsy tezitra. Ary na atao izay mahatafitohana azy tsy mety tafitohana intsony. Tantaranao zany, tantarantsika miaraka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hozy izy ny Luc 17:5, enio ny tenenin'ny mpianatra. Ary io ny apôstôly tamin'ny tompo, hampitomboy ny finoanay. Hitanareo amin'izany? Rehefa misy zavatra mibloqué ny finoany zareo, dia izy tsy niteny hoe izay hiala. Io ilay izay hiala mora miteny an'io zany tsy dia tsara. Fa aleo, na tsisy azo ary, dia mijanona eo, dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho azo ilay izy. Tsakany tana izay maheno eo. Miatrika ianao tonga eto, mety misy fanoherana eo amin'ny fiainanao, mety misy sakatsakana, mety misy olana, zavatra be dia be mifamoafao fa dia bon, navela tany fotsiny ny pastera fa hamonjy ny fotoana eto aloha. Inona zany no tokony atao? Ny fanamasina nomena anao dia manampy anao amin'ny alalan'ny révélation momba an'i Jesosy. Ao anatin'io atrehanao io, mifantary hoe izy Jesosy. Ny révélation momba an'i Jesosy dia mitondra fiainana sy fahavelomana. Velomin'le révélation entin'ny fanamasina aloha ianao. Oreto, mbola tsy mivaly le problème dia velomina ianao. Hainao dikan'izay ve tsy ho fatin'le problème ianao. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy ho fatin'le problème sy le aretina satria na dia mbola tsy mivary iny ianao mihitsy tonga dia velominy amin'ny alalan'le teniny. Zay mahatonga ny Lazarosy efa velona tao am-pasana fa le vato mila esorina fa le rangahy efa velona tao. Ary raha afaka niantso izy dia teny efa velona mba sokafo ny vato efa ato Maria, Marta. Ianao zany raha vao mandray révélation momba an'i Jesosy, zay atrehanao atrehana fa efa velona aloha ianao. Nefa ny objectif n'ilay zavatra atrehanao hamono anao. Efa mba mirehatra ny jery dia mbola tsy azonao ve zany?
Ny anton'le fanoerana hamono anao. Nefa nyprograma avy any amin'i Jesosy hamelona anao, na dia mbola tsy mivary le manahirina tady hamono anao. Dikan'izay tsy afaka hamono anao zany io fa velona ianao avy amin'le révélation, manondro an Jesosy le toetrany hanahafanao azy mba ho velona ianao fa tsy ho fatiny io. Averina hoe velona hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe nony amin'i Jesosy hoe amin'ny alalan'i Jesosy hoe le situation mbola tsy mivafy ianao efa velona. Teo izy Jesosy satria velona dia ho velona koa nareo. Le révélation manondro an Jesosy fa velona izy ny mahatonga anao ho velona koa tahaka azy. Raha velomin'le révélation ianao fa velona izy dia ny fahagagana indray miseho sy maneho fa velona izy. Miracle tsy maneho anao fa miracle maneho an Jesosy. Ary miracle maneho fa velona izy. Avery koa re. Asan'ny apôstôly toko voalohany 17. Niseho koa tamin'ny miracle be dia be taorianan'ny Jaliany fa velona izy. Ny anton'le miracle anamafisana sy anamarinana fa velona izy. Dikan'izay le fahavelomana mihitsy natao voalohany. Ao na koa moa tenena hoe velona izy reto fa izy any izy fa velona. Mipotra aloha izy hoe velona. Avy eo hoe jereo ny tanako. Dia nijery ny mpianatra. Ary tao goaka io sisa. Dia nantany mpianatra. Tsisy crampe fe ianao tompo. Tsisy ka. Satria rehefa nitranga résurrection dia tonga dia restauration complète sans trace. Tsy marary ve ny valahanao? Tsy marary ka. Azo jerena ve ny lamosinao tamin'ilay kapohana? Io jereo. Atao tsisy trasy intsony. Hitanareo amin'izay ve? Le fahagagana maneho fa velona izy. Zavatra hitranga amoaka ny tompo, amoaka anao Jesosy. Tsy ohatran'le nampidirana anao tao no amoahany anao avy eo. Potipotika Jesosy nampidirana tao am-pasana fa tena farak'izay tena tsy nisy trasina fampitehana mihitsy ny voahany tao. Zany mahatonga antsika mi-célébrer azy satria izay voninahitra tamin'ny sehon'izay tia ny ombonana aminao rehefa manaiky ianao miara-hiaritra aminy. Amin'ity taon'ity iseho Andriamanitra. Amin'ity taon'ity hamanga ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ity taon'ity hanivaka Andriamanitra. Amen. Velona Jesosy dia velona ianao dia miseho ny fahagagana. Jesosy ny fanantenanao mihoatra noho ny fanantenan-javatra sy fanantenana olona. Zay zao le to dia pratika le hoe manondro an Jesosy. Androany zany zao mety misy zavatra manahirana. Aza misaina zavatra, aza misaina vola, aza misaina olona. Fa misaina an Jesosy. Avereno, tsy misaina zavatra, tsy misaina olona, tsy misaina vola, fa misaina Jesosy. Zay zany zao le révélation manondro an Jesosy. Ny pratika zany tsy tonga etanao zany dia hoe Andriamanitra raha mba mety zay le olona fa dia antso anazy raha vao vita fotoana eo amin'ny firma pasteur mamarina dia tonga dia miantso azy dia tonga dia ametrahan'ny pasteur tanana le telefona dia manaiky izy any ambadimbadika. Tsy olona le izy fa Jesosy. Afaka ampiasan'izay olona zay Andriamanitra fa afaka dinganina zay olona zay dia olona tsy fantatrao afaka ampiasainy indray. Afaka mampiasa brique koa izy. Raha mampiasa brique izy afaka mampiasa kisoa. Zao zany azon'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra fa azaferana izy manantena azy. Hitanareo ve ny antony mahatonga fanamasina misisika mba ahita azy ianao amin'izay tsy diso ny fiantefaniny ny fanantenanao. Ka le zay pasteur eto nambavaka fa nisy olona zay niantso ny telefona dia ohatran'ny mba efa nampanantena izy isan'izao no omeny amin'ny lahady dia izy ohatran'ny mariteny a. Dia ny lesandroany zany zao aza apetraka any amin'ilay olona ny fanantenanao. Apetrao amin'i Jesosy. Anao le olona nampanantena voninahitra n'Andriamanitra. Tsy afaka manao izy dia rainy Jesosy. Afaka hanokatra lalina foana Andriamanitra tanteraka an'ilay izy. Ary mety tsy hampiasa olona izy mety hampiasa anao. Tsy mahenteraka ho an'Andriamanitra. Misy lalana be dia be azon'Andriamanitra atao azaferana izy. Jesosy ny fanantenanao. Zay zao le révélation. Jesosy koa ny fahasambaranao. Zay koa zao révélation anankiray. Satria raha tonga eto anao mangataka hoe Jesosy mba ataovy ity dia sambatra dia tsy ataon'ilay izy satria tsy ino mahasambatra anao fa izy. Ohatrany hoe anatin'ilay voady mariazy iny zany dia mantany le pasteur afaka manao voady raha vehivavy. Ohatra vehivavy moa ataoko exemple sy tatetin'ireo vehivavy. Sa raha ianarana ihany dia manaiky marina fa
andano ny volanao ary etsena fontsika isan'andro ary entoanao daholo ny dépensaky rehetra na le rangary ny mietetra ino zany voady zany to voady intéressé be fotsiny fa tsy mba mentefa any amin'le mpapakatra. Ny fahasambaranao anao zay zao le révélation hoe ao am' Jesosy ny maso avereno, ao am' Jesosy ny maso hoe androany ariva zany zao raha tonga etanao dia miteny amin'ny tompo hoe tompo eto amin'ny fanatrehanao misy ny rehetra eto amin'ny fanatrehanao hainao atao ny zavatra rehetra mpanao fahagagana ianao mba ataovy ity miracle ity Jesosy fa raha mitranga io sambatra dia zao mivaliny tsy ataon'le izy na dia hainy aza satria tsy ao amin'le miracle ny fahasambaranao fa ao aminy. Dia raha vao tsy réglenao zay dia tsy fakahita amin'izay mihitsy ianao satria tsy tiany Jesosy ianao hametraka ny fahasambaranao ao amin'ny zavatra ny sokafany sy ao amin'ny zavatra nataony. Maria nalofa io zavatra ny karakarainao ohatrany tsy mety tafavoaka io afaka ho ampitsombaden'Andriamanitra ny situation alohan'ny fiafaran'ity taona ity fa aza manary toky aza primannaty armoire ny projet sy ny vision anao mbola velona mandrakandroany Jesosy afaka nokatra lalina amerina an'izay rava amerina an'izay potika tanteraka izay mbola tsy nitranga fa kosa aza alefa aminy fonao sy ny fahasambaranao fa ampitoero ao am' Jesosy anao an'le izy na mbola tsy anao an'le izy. Jesosy ny rehetra ao anao mihoatra noho ny zavatra betsaka mety irinao. Jesosy ny rehetra fa tsy ny sambo feno trondro, tsy ny arato feno trondro, tsy ny poketra feno vola, tsy zany. Jesosy le izy. Feno volamena zanak'Israely tany amin'ny désert, faly ary voaka ny Egypte. Panana ihany, panane. Hozy Andriamanitra hoe ndao fa manomboka ny session de formation. Tonga tany amin'ny désert amin'izay tsisy mpanakalo volamena, tsisy boutique, tsisy épicerie, tsisy centre commercial, tsisy mpivarotra. Araka ny tantara hony eo tokotany ny volamena tamin'izany. Tsisy maka satria tsisy ampiasana azy ary raha atao ondana dia tsy mampahita tory fa bolongany be mafy be le izy. Porofon'Andriamanitra fa raha io volamena io matery anao omeny io fa tsy io mahavitanao, izy no mahavitanao fa tsy io. Zay mahatonga antsika miverina amin'le révélation momba an' Jesosy mba tsy ho lany fotoantsika mitady azy eto amin'ny zavatra vitany nefa izy tia ampifantoka anao aminy mba ahafaha mamotsotra an'izay tokony ho fitsorana eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsotra. Atao velona ao anatinao ny fikasana hiaina n'le toetra tsara na dia mbola tsy hainanao aza. Atao velona ao anatinao ny haina n'le toe-panatsara na dia mbola tsy hainanao aza. Mety mbola tsy hainanao fa ataovy tianao hiainana. Fa ny miracle manaraka toetra ary voatahiry eo amin'ny toetra. Androany hariva afaka ho vitsoran'Andriamanitra indray ny fiainam-pahagagana vao manao aminy rehefa manaiky ianao hiaina n'le fiainan toetra miaraka aminy. Manasanao hitsangana ary dia to dia hisaotra ny tompontsika ankasitraka azy amin'ny fontsika iray manontolo. Asandrato ny tananao dia sokafo an'ny tompo ny fonao. Miresa aminy amin'izay mangina ianao sy voarainao tamin'ny tian'io ity fa ny fanamasina te hanampy ianao tonga eto ianao. Ho eto anatrehan'i Jesosy ny fonao. Ataovy renao hoe misy etaeta ao anatinao, etaeta te hiova, etaeta te hiaina toetra tsara, etaeta te hankatohan'Andriamanitra ny amin'ireo toe-panahy, etaeta te hiova. Mangatana amin'i Jesosy raha sendra tsy misy zay etaeta izay dia avereny mihitsy le tonom-bavaka tompo tsy misy an'le etaeta atao anaty fa mba hasiho an'izany etaeta izany fa tsy mety amiko ny hiaina lavitra ny sitraponao. Andriamanitra rahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra ny amin'ny takarivo ity. Misaotra fa rehefa hovainay ny any anatinay ifanaraka amin'ny ao anatin'ny fonao, rehefa ampitovinay amin'izay tianao hiovanay ny any anatinay, dia mahazo aina ny fanatrehanao, mahazo aina ny fanatrehanao aneo ny hery anova sy karakara ny tsiraray avy. Ty takarivo ity dia isaoranay ianao ny famanginao hoe natao ho sitraka le fiovana mba famifanahanao miasa atateraka n'ilay sitraka. Io Jesosy rehetra tonga manatrika eto mba hatsapa fa raha vao tsy sitrany le fiovana, raha vao tsy any anatin'ny fony, raha vao tsy iriny, raha vao tsy faniriana ao anaty, raha vao tsy fahaterena, raha vao tsy tonga fangatahana mambavaka dia tsy asa ianao. Ary zay mivavaka Jesosy mba tsy ho isan'ny Pilato sy Kaifa sy Herôda. Tsy nino
sady tsy te ino fa tonga eto zay tahaka amin'ny mpianatra. Mety misy taona tsy takatry ny finoana ny zavatra tiana atao amin'ny fiainana tsirairay avy. Indraindray mifamadibadika ny situation, misy zavatra mifandirodrirotra ohatran'ny tsy araka ny fanarahana zany no mitranga, ohatran'ny mitady akivy. Kanefa ny anatin'ny fonay dia ianao mahalala fa te hino zay, te hiova zay, te handroso zay miaraka aminao. Tsarovy ny zanakao rehetra tonga eto tamin'ity takarivo ity. Ianao le mpanasitrana, ianao le mpanafaka, ianao no amangina isa-tokantrano. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny tsiraray amin'izay tonga eto indray, mba ho voray izany teny zany, ho tafatoetra izany teny zany, ary ho azonay hiainana izany toetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy teka mafy tsara ho an'ny tompo a. Mahazo toerana vetivety dia aza mbola miala fa hivavaka ho anao a. Miara-mivavaka tsika dia manao fiankofana anankiray ny lioanjoda dia miravitsika. Mangataka lioanjoda miakatra rehefa vita mifanatitra. Izy ny pasteur manao ny mangataka pasteur anankiray azafady mba hanao ny vaovao. Alléluia. Tainy Jesosy tsika rehetra samy ny fanandray ianao ny amin'ny asarobidy ny firaisana amin'ny fanahy masina sy ny fanekena ho tarehan'ny fanahy masina. Fanahy masina tsy ho fitaovana ka ho ampiasainao amin'izay tianao. Fa ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Aza tanona ny fotoanantsika raha mpitso maraina eny Baipasy manomboka amin'ny 7 ora sy sasany isika manatanteraka ny Sainte-Seine. Mamerina ihany koa ny fotoana sekoly isaky ny latsinainy, ny talata, ny larobia, izay eo amin'ny 2e étage ny Super U, latsinainy sekoly famahana olana, talata sekoly fanasitranana ary larobia sekoly fitahimpana sy fanambinan-toetra ary tokantrano. Ny alakamisy tsika dia manana fotoana fivadikana eny amin'ny Shalom Resto eny Antamena. Izay mbola tsy mahita dia eo akaikin'ny fianarana SFX izy mora hita be satria misy vavahady anankiray izay maintimainty eo dia mora hita be. Raha ohatra ka hoe mila fanampiana ny amin'ny fandoroana ny toerana dia manatona amin'ny pasteur izay hitanao eny fa izy ny anoranao. Manaraka izany dia misy ny lasy amin'ny weekend ny Pentecôte izay anasanantsika ary any an-tanànantsika arak'izay fitarian'ny fanahy masina anatin'ny tsiraray avy. Fa fotoana anankiray io izay ahafahantsika manovo miaraka, mivavaka, mamaky teny, mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsara tsika izao dia efa misoratra anarana any amin'ny tompon'andraikitra. Manatona pasteur ihany ianao ahafantaranao hoe aiza no misoratra anarana sy ny sisa. Ny fotoanantsika amin'ny herin'ny androany dia eto an-toerana ihany manomboka amin'ny 4 ora ny sabotsy dia manomboka amin'ny sabotsy heriny zany dia manomboka amin'ny 7 ora sasany eny amin'ny centre HVKL Baipasy. Manasanao hitsangana. Alléluia. Andaontsika hivavaka ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika manatanteraka indray ny fanatitra. Aza tonoina fa ninona zavatra eo an-tananao dia marina ny ten'Andriamanitra milaza hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Na ny zavatra afaka atolotritsika arany dia tena marina tsy atsika ireny. Fa tazan'Andriamanitra ny fahavoizan'ny fonao eo ampiatrehana ny fahatsarany. Asa raha toy ny tananao androany toka ny vavanao hivavaka. Ray tsara indrindra masina mandrakizay. Misaotra anao zahay. Ny amin'ny fahafahany andray Andriamanitra nanatanteraka ny fanatitra androany. Misaotra anao satria jerenao ny fonay Andriamanitra eo am-panolorana. Ary ny tena marina tsy ny valeurany zavatra atolotra ny jerenao fa ny toetry ny fonay eo am-panolorana. Atolotra Andriamanitra ny aminay rehetra, ny fisainanay, ny fiteninay, ny fonay, ny fijoronay, ny famindranay, ny aminay rehetra mba ho maivana sy ho zakan'ny fanahy masina fotoana rehetra. Tsy anisan'ny olona izay manao zavatra ho an'Andriamanitra tsy amin'ny fifaliana, fa ka ny fonay mihitsy Andriamanitra nyresy lahatra hoe Jesosy efa hanao ny zavatra rehetra. Dia misaotra anao fa menao fahafahana koa hanome sy hanolotra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tahiny tsiraray avy. Aoka iroso izay Andriamanitra amin'ny toe-po tena ankasitrahana araka sitraponao isan'andro isan'andro. Mivavaka izay Jesosy amin'ny anaranao. Aoka ny fanahinao ny hitarika ny tsiraray avy, ny amin'ny fanetsehana ny tanana, ny amin'ny fanetsehana ny tongotra, ny amin'ny fijeren'ny maso, ny amin'ny fitenin'ny vava, ny amin'ny fisaintsainana, ny amin'ny antsipiriany dia aoka ho hita fa ianao no mitarika anay. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka,
le masina le tsy miovy le mandrak'izay no anaovana izy zavavaka izany misaotra Jesosy amen. Afaka mipetrakantsika manasalioantsota hiditra. Tsangano tananao dia hivavaka isika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izay amin'ny fahaterena tena te hiombona sy te hiaraka aminao ary ho tanteraka ny fiomananay satria hifarana ny zavatra rehetra amin'ireo zavatra mety hoe matery anay ilanay ny tananao sy ireo kipitsipitsony momba amin'ny fiaina eto ambony tany mety hitranga ihany izy ireny fa hifarana izy ireny ary ho levona eto ambony tany ihany. Rehetra izay miaraka amin'ny etaeta tena hiaina ny toetranao sy ny toe-pananao. Tsarovy izay rehetra tonga nanatrika ny fotoana tamin'ity takarivo ity. Ametraka ny fanantenahany aminao fa tsy amina zavatra. Aika fa tsy ao amin'ilay valimbavaka hitranga ilay fahasambarana fa ao aminao. Ary ahita fa tsy fahabetsahan-javatra no mampilamina ny fiainanay fa ny fanatrehanao rehetra ho anay. Tsarovy ny tokantrano tsirairay amin'izay tonga eto. Ianao ilay mpandamina, mpandravina amin'ny kitotoana, mpanasitrana ary mpanamboatra n'izay rava. Vavaka ho ny tsirairay avy ankoa ny amin'ny fahasalamana, toe-panahy, fiainam-panimpona. Tsarovy ankoa ny fianarany ankizy sy ny asa mandrarahany lehibe. Mamarana ny herinandro dia misaotra sy mankasitraka anao ary apetraka ampelantanao ny fahafahana mamakivaky an'ity fiampitana ao amin'ny herinandro manaraka ity. Miaraha aminay Tompo fa izay te hiaraka aminao. Mombanay vaovao indray. Tsarovy amin'ny famindram-ponao izay, atsangano izay raraka, ampaherezy izay lafo, tehirizy izay efa mitsoro. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha misy manatrika ny Tompo anaty fanentaina sy mampahoriana, mety misy rofo mitady andringana, aoka ho foana izany, aoka tsy ho ambiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria niaritra dia kapoka ianao ho fanasitranana anay. Tsarovy amin'ny hery sy tanjaka vaovao sy fahasalamana indray ny zanaka aoriana izay tonga eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taio izay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na fisejana tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy ho any fisarotraza ny lalana makany an-danitra makany an-danitrany na fisejana tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy ho any fizahoan-dosofo midona manolo tombotsy enozaho fanaraka ana tano mafiantupo teirizo awala manjakizai azuni ni tanaku raisuni fianaku wanao ireya tubo nasarotra zany
antsika kasitraka sy saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika amin'ity takarivo ity. Saora Andriamanitra, saora azy fa mandefa teny izy, mampatsiaro, mampahery, manangana ary manovo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fivoriana, saotra ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fanatrianao, saotra ny amin'ny fitarianao sy ny fahafahana afaka nitondra ny fiankofanay, ny fiderahanay, ny vavaka. Saotra fa nitantana ianao avy any amin'izay nisy ny tsiraray avy tonga soa teto. Tsarovy ny programa rehetra izay mbola atrehan'ny zanakao indray amin'ity takarivo ity sy amin'izao weekend izao. Saotra raha eo mankasitraka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raiso nitsodrano izay tonoana tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana. Mandehana fa io tsara sitrakao io ho ataonao io dia ho tanteraka io. Velona ny fanamasina, miasa amin'ny fiainanao ny fanamasina, manampy ianao ny fanamasina. Amin'ny fahasoavana ho amin'ny fahasoavana, avy amin'ny fahatsarana ho amin'ny fahatsarana, avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa mamarina soamantsara ny herinandro ianao, amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainanao, ary hanomboka soa ny herinandro manaraka ianao, miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahasoavany sy ny fahatsarany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tsofana rano fa mpandresy ianao, tsy resy ianao, tsy raraka ianao, sitrana ianao, salama ianao, tsara toetra ianao, tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, tsara toe-panahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fiadana eo amin'ny tokantranonao, fiainam-panahinao, fiainam-panomponozy rehetra mahakasika ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Suteka mafy tsara ho an'ny Tompo, suteka mafy tsara ho an'i Jesosy. Avereny vita io satria tsara ny toetrako hoe noho ny amin'ny fanampian'Andriamanitra hoe tsara fanahy, malemy fanahy, miaina fahatsorana, tsy mitady ady, tsy miady ho an-tenako, be fandeferana, manam-paharetana, miaina fahamarinana, tia fahamasinana, tia famindrapo, tia misaina ny hafa, tsy ratsy saina ntsony, na kely aza tsisy an'izany ntsony, madio ny fieritreretako, rahan'i Jesosy manadio ny fieritreretako, voatahiry ny finoko, voatahiry ny fitiavana, voatahiry ny vavaka, miomana tsara, hiatrika ny mpapakatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo tompoko.